mahafaly ahy indray ny miaraka aminareo amin'ny alan'izao fandarana teo afaka vaianao zao. Noho izany, miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy aho, ary mirary anareo ho samy ahita nisy atsapany herin'Andriamanitra miasa. Misy matoky aho fa mangy anareo amin'ny alan'izao fandarana izao ny tompo, ka ho sitrana ianareo zay marary, ho vojena ianareo zay manana olana, ho afaka ianareo zay mbola voafatra faniaratsy, ary ho tahina ihany koa ny ataonareo rehetra. Afaka miasa manatanteraka zany rehetra zany eo amin'ny olona mino sy manantena an'Andriamanitra mantsy ny tomb'Andriamanitra. Zany no antony matoka ny Baiboly milaza ao amin'ny Salamy 7:120 manao hoe: nandeha fanteny ny Andriamanitra mba hasitrana azy ary nanafaka azy tamin'ny longony anjarany. Dika zany tenin'ny Baiboly zany de zao: afaka miasa mitondra fahasoavana ho an'ny olona mandre sy mandray ny teny ny tompo. Ny tenin'Andriamanitra zay tonga eny aminao mihitsy no mamonjy anao. Manarak' zany, manasa anareo aho ny anogila tsofina tsara malohana zao afatra entiko zao. Ny antony, ny afatra entiko androany di afatra manazava aminao hoe maninona no misy faharavana foana eo aminao, ary maninona ihany koa no resy foana am'izay zavatra ataonao ianao. Aorina zany dia anao vavaka ho anareo aho mba ho afan'Andriamanitra am'izany ianao sy ianareo. Mahereza tompoko, miloha zany efa andao anao vavaka isika ka ametraka zao afatra entiko zao hoe ho atanan'ny tompo tsy toa. Anao vavaka miaraka isika. Tompo, de rena mandrakizay ianao sy ny anaranao. Misaotra ny fitiavana lehibe zay fa nitiavanao anay. Tonga ankehitriny fotoana zay andrenesanay ny afatra avy any aminao. Mitenena Andriamanitra, mitenena aminay ianao. Laza ho aminay zay tena sitraponao nataonao ho fiainanay. Ny teninao zay ambarako androany tononiko, isy fiatraikany amin'ny olona, amaolana, anasitrana, tondra fitahina. Ho araka zany any ho tanteraka amin'ny olona rehetra. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary tompoko, efa vonina ve ianao ny andre ny afatra entiko amin'ty hariva ity? Eno tsara azy zao afatra entiko zao. Maro amin'ny olona no mahatsapa faharavana sy faharesena foana am'izay zavatra rehetra ataony. Maro amin'ny olona no verevitra sy lany fanambola velona araka ny fomba fiteny satria tsy afaka olana mihitsy izy. Miseho zany na eo amin'ny lafiny fameloma-teny, miseho zany na eo amin'ny lafiny fananganana tokantrano. Zay ataony rehetra de maneno sahona araka ny fomba fiteny. Tsy mety tonga amin'ilay tiany atongavana mihitsy ny maro amin'ny olona. Ny olona sasany aza vao manompoka amin'ny projet de rava avy hatrany. Tsy ndre mandeha na indro no ny siny zany teo aminy, fa tena matetika amin'ny karazany ny fisehon'ilay faharavana sy ilay faharesena am'izay zavatra atao. Ary le izy hoy aho efa matetika sady mitohy mandavataona mihitsy. Manoloana zany, maro amin'ny olona no manontany tena hoe fa manina no isehony zavatra tahaka zany ny olombelona. Amaky Baiboly isika araka voalaza aomby tsara toko 9:1-5 fa ao no ahitantsika ny valin'izay fanontanian'izay. Toy zao voasoratra ao: ary nanao zay ratsy eo mason'i Jehova ny zanak'Israely ka dia natolotry Jehova eo an-tany Midiana 7 taona izy. Ary ny tany Midiana dia nahery tamin'ny zanak'Israely ka ny tahony ny Midiana no nanamboara zanak'Israely ireo firenena any tendrombohitra sy ireo zohy mba ny fiarovana. Ary efa namafy von'ny Israely dia avy ny Midiana sy ny Amalekita ary ny zanaky ny atsinanana ka niakatra nafika azy. De nitompo tandrifiny reny ka nanimba ny vokatry ny tany hatrany akaiky ny Gaza, ary tsy nisy zavatra navelany iveloman'ny Israely, na ondry amanosy, na omby, na briky. Fa niakatra izy nitondra ny omby amanondrony sy ny lainy, ka ny fiavany dia tahaka ny valala ny amarony, ary tsy hita isa izy sy ny ramevana. De niditra tamin'ny tany izy andrava azy, ary dia nahantra indrindra ny Israely noho ny Midiana ka nitaraina tamin'i Jehova. Mbola maky Baiboly ihany isika araky ny hita ao amin'ny Jaona 4:10. Toso ndray ny voalaza zao: ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy hamono arandringana. Izao Jesosy kosa avy manana anareo fiainana
sady anananareo be dehibe. Araka ireo teny vakinareo, anisan'ny fototra iray mahatonga ny fiainan'ny olona miaina ao anatin'ny faharavana sy ny faharesena mandavataona de ity, satria navelan'Andriamanitra hiditra eo amin'ny fiainan'le olona sy ny zavatra ataony ny devoly fahavalo, no le olona miala tamin'Andriamanitra. Tsy mety amin'Andriamanitra tompoko ny mahita olona miala aminy, ary tsy vitany hoe miala tamin'Andriamanitra fotsiny le olona, fa lasa olona nanompo sampy sy nandeha tamin'ny fitondrana ratsy mihitsy. Zany nge no nataon'ireo zanak'Israely olon'Andriamanitra tamin'izany fotoan'izany e. Averiko fakina le teny amin'ny anaran'i Jesosy, ary nanao zay ratsy eo mason'i Jehova ny zanak'Israely, ka de natolotry Jehova eo an-tana Midiana fitoana izy, ary ny tana Midiana dia nahery tamin'ny Israely, ka ny taon'ny Midiana no nanamboarany zanak'Israely ireo firenena any an-tendrombohitra sy ireo zohy mba ny fiarovana. Mazava ny tantara ireo zanak'Israely, tsy vitsy am'ireo olona manana fiainana rava matetika sy resy lava no tahaka zany mihitsy tompoko. Tsy makasitraka olona manana toetra sy toe-panahy ratsy tahaka zany ny tompo Andriamanitra, ary tsy afaka hiaraka am'izany olona zany mihitsy izy. Ohatra am'izany, efa olon'Andriamanitra ianao, efa manana andraikitra ao amin'ny fiangonana iray ianao, fa saingy mbola sainao ny mandeha mamonjy an'ireny ladoany ireny, na mbola miresaka sy makatorevitra am'ireny olona mpanahody ireny. Ataon'Andriamanitra hoana niaraka amin'ny olona tahaka zany tompoko. Mazava ny zavatra nanjo ny zanak'Israely. Efa olon'Andriamanitra ihany koa ianao, efa manana andraikitra ao amin'ny fiangonana iray ihany koa ianao, fa saingy tsy miaina amin'ilay fiainana madio sy masina eo anatren'Andriamanitra. Ratsy ny fitondrantenanao ranomarina. Zava-misy hita eo amin'ny olon'Andriamanitra maro zany, kanefa ahoana ho ny avitra amin'ny Baiboly? Ho ny voalaza ao amin'ny Petera 2:5-10 hoy izy, faraka ny famasinan'ilay niantso anareo, de aoka mba ho masina koa ianareo fitondrantena rehetra, satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina aho. Mazava be mihitsy ny voalaza amin'ny Baiboly fa la i Andriamanitra topontsika sy vavantsika de Andriamanitra masina sy madio, kanefa tsy arak'izany zavatra hitan'Andriamanitra eo amintsika olony zay milaza azy fa manompo an'Andriamanitra. Izy Andriamanitra nefa no antenaintsika sy andrasantsika mba hitahy antsika olona, ary anao zay ampamety ny ataontsika rehetra mandritra fahavelomana eto ambonin'ny tany. Kanefa zay voalaza izay zava-misy. Ny mifanohitra am'izany no hitan'Andriamanitra ataon'ny olona maro, ohatra ratsy fitondrantena le olon'Andriamanitra, mifoka sy misotro le olon'Andriamanitra, ratsy toetra sy ratsy fo le olon'Andriamanitra. Amin'ny karazany fiainana iainan'ny olon'Andriamanitra zay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, de ahoana no ahafahan'Andriamanitra miaraka aminao sy mitany zavatra ataonao raha tahaka zany tokoa ny fiainanao? Tsy afaka niaraka amin'ny olona toy zany Andriamanitra. Normal raha tafitra ny devoly mpitondra faharavana sy ny devoly mpitondra faharesena rehefa misy zavatra atao. Noho izany, raha tiantsika hiala eo amintsika ny fiainana rava sy resy lava, raha tiantsika ny anamarin'Andriamanitra ireo fahasoavana marobe zay fanampanantenany antsika araka vokatra araka voalaza ao amin'ny Baiboly, raha tiantsika ny azo valimbavaka ka ho tanteraka faniritsika ary ho voatany projentsika, raha tiantsika ny ho tsara fiafara, raha tiantsika ny atsapan'izany rehetra zany amin'ny maha olon'Andriamanitra atsika, de zao aoka hitoetra amin'ny famasinam-piainana isika, ary aoka ho madio fitondrantena hatrany hatrany isika. Averina fakina le tenin'ny Baiboly, Petera 2:10-15 hoy izy, faraka ny famasinan'le niantso anareo, de aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondrantena rehetra, satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masinao. Manarak'izany, tsy vitsy ihany koa ny manana fiainana tahaka zao, kanefa efa olon'Andriamanitra izy, ary olona efa manana andraikitra ao amin'ny fiangonana iray mihitsy. Ina no ataony? Mbola manota izy, mbola manota izy, mbola manota tahaka ny olona zao tontolo zao izy, tahaka ny olona rehetra zay mbola any ivelan'ny valan'Andriamanitra izy. Raha ny zava-misy azy, tsy hita mihitsy maha olon'Andriamanitra anao raha ianao le olona. Tsy fahazavana araka teny nataon'i Jesosy anao,
tsy fanasina ihany ko ianao. Kanefa ahoana ny baiboly hoy izao Matio ao amin'ny Isaia 9:12 indro tana Jehova tsy fifo mavonjy ary ny sofiny tsy landalovina fa mare fa ny elokareo no hevitry mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ho fahotanareo no mampiafana tavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Ataoko fa mazava be mihitsy io teny io fa ny fahotana iainan'ny olona no mampisaraka ny olona amin'Andriamanitra. Tsy afaka niaraka amin'ny olona tahaka izany ny tomp'Andriamanitra. Zany hoe tsy afaka niaraka amin'ireo olona mbola manota mihitsy ny tomp'Andriamanitra. Zany hoe no antony natonga Jesosy ny teny tamin'ilay vehivavy janga zay efa azon'olona tanana kanefa navotany Jesosy. Ho Jesosy taminy am'izao sisao aza manoto intsony ianao. Tsy mahazo manoto intsony tahaka ny teo aloha ianao raha vehivavy raha mbola iaraka amin'ny foana ianao. Ry namana rehetra, tsy tokony hanota intsony ianao raha olon'Andriamanitra satria fiainana manota no lalana ahafahan'ny devoly miditra mitondra faharavana sy farisena am'izay zavatra rehetra atao. Efa olon'Andriamanitra ianao, efa manana andraikitra ao anatin'ny fiangonana iray ianao, fa saingy eo amin'ny lafiny ete-po indray no manatsiny ianao. Zava-misy zany e. Kanefa ahoana ho Jesosy mikasika any amin'ny fo? Hoy izy ao Matio 5:9 sambatra madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Dika zany teny zany de zao, raha maloto ny fonao, maloto satria misy olankalainao any no ireo zavatra ratsy nataony taminao. Lasa tafotoana foana ny fonao isika mahita azy na isika mandreny feony ianao. Hoy baiboly aminao androany, tsy mety amin'Andriamanitra ny miara-dalana amin'ny olona maloto fo tahaka zany tompoko. Zany no antony natonga an Jesosy ny teny hoe raha eo ampanaovana vavaka ianao no mahatsiaro fa misy olona nananao alahelo any de avy alao aloha ny eloka nataony taminao, diovy tanteraka ny fonao mba tsy voasakana ny fangatanao amin'Andriamanitra ary mba tsy voasakana toy zany ihany koa ireo fahasoavana no manin'Andriamanitra ho andreo olona manompo azy. Marika 10:20 no misy an'izany teny nataon'ny Jesosy zany. Ry fiangonana kristianina, ry olon'Andriamanitra rehetra, tsy maintsy alaminao avokoa ny toe-po, ny toetranao, ny toe-panahinao rehetra. Anao fifonana sy fibebana avokoa reo zavatra ratsy rehetra nataonao mba tsy voasakana ny tanan'Andriamanitra monjy anao. Toy zao ny teny baiboly aminao. Hoy izy ao amin'ny Asa Apôstôly 7:17 ary Andriamanitra ninitsy ny jery ny andro ny tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra am'izao tontolo zao ibebaka. Miandry anao iroso ho am'izany dingany izany ny tomp'Andriamanitra. Fa ity barako iray ity koa no nisa tena lehibe ary fotra mahatonga ny olona maro am'ireo olon'Andriamanitra manana fiainana rava sy resy lava foana. Satria nahoana? Satria mbola mitoetra ao amin'ny foana ny oza sy fanaratsy mpitondra faharavana sy farisena lava. Olon'Andriamanitra izy fa saingy mbola itoeran'ny ozona sy ny fanaratsy hatranitrana. Ary azava aminareo mikasihany am'izany aho am'izao tapany faharoa zao. Engany ka azava aminao ny afatra entiko androany. Fa mialoha zany aloha de anaraka hira ray sika. Aoriana ny hira alefa teknisiana de hoetiko ny fanazavana. Mahireza daholo hoe tompoko. Now, says me that I wouldn't be feeling now.
efa tian'Andriamanitra usambatra anao efa tian'Andriamanitra ulafatra anao efa tian'Andriamanitra iakatra anao efa tian'Andriamanitra iakatra anao efa tian'Andriamanitra usambatra anao efa tian'Andriamanitra ulafatra anao efa tian'Andriamanitra iakatra anao fapanesa anao Amzay nalefany teo zay ary tsara indray ny fanazavana etiko manaraka ripiany malala tsy resaka naonohony filazako fa misy niosina sy ny fanaratsy mpitondra faravana sy farisena fa tena misy tsy olona iray na olona roa no manana fianana rava sy resy lava am'izay ataony am'izay hoandro zao fa olona maro ariky ne fanambariko tery aloha maro amin'ny olona no matsapa mihitsy fa zay zavatra rehetra taony de rava eo am-panomboany arava ary me fara miny farisena foana ny fiainana tsy ndre mandeha na indro no nisehony zany teo aminy fa efa tena matetika miseho zany eo amin'ny asa fivelomana na inona asa taony vao manomboka la iasa de fa misy faravana avy atrany eo amin'ny asa tena no tena ahitany sy atsapany azy rava sy mandamoka ary matekarana foana ny ataony rehetra misy amin'ny olona sasany azy tsy mbola natsapa mihitsy fa naharitra teo amin'ny asa nataony tsy ampitaona iray akory no nidirana tao amin'ny toeram-piasana ho an'ny olona sasany de efa misento sady izy no le olana hatreny ao am-piasana ary misy indray am'ireo olona sasany efa matsapa fa tsy mihoatra ny herintaona no niasany de voaroaka mety nanao fatsoina izy mety no endrikendrena fotsiny izy fa ny azo antoka aloha ny ozina sy ny fanaratsy mpitondra faravana sy farisena matetika no fototra zany rehetrarehetra zany miseho zany miseho ihany ko zany eo amin'ny resaka fitiavana sy ny fananganana tokantrano toy ny olona rehetra maniry izy ny hiaraka amin'ny olona ty azy maniry izy ny hiaraka amin'ny olona tsy misy raorao mihitsy maniry izy ny atafatsangana tokantrano mba ampiadanana kanefa indrisy fa tsy vitsy amin'ny tanora lasy vavy no matsapa fa tsy araky ny faniriny zavatra hita sy tsapany rehefa mifankaty amin'ny olona ny olona sasany vao mifankaty amam-bolana de rava ho azy fotsiny am'izao lay fiarahana ny olona sasany vao vita mariazy andro vitsivitsy na vola vitsivitsy de efa matsapa ranomaso sy fanenenana
ary rava mihitsy aza lay tokantrano any ka velom-pantaniny mihitsy izy hoe nisy nanao tsatoka ve sa nisy namosavy ny fianako no dia tahaky zany foana ravarava sy resy lava eo amy lafiny fitiavana sy ny fananganana tokantrano ao ry mpiany malala ny fisian'ny ozina sy fanaratsy mbola mitoetra eo amin'ny olona no antony zany tsy mampivavaka ny mpivavaka ary tsy maolon'Andriamanitra ny olon'Andriamanitra ny ozina sy ny fanaratsy fa raha mbola eo izy dia tsy maintsy mamita ny misiony foana aveliko indray ny voalasan'ny baiboly mikasianan'ny nazo zany Israely hoy baiboly ao amin'ny mpitsara toko 4:1 ary nanao zay ratsy eo mason'i Jehova ny zany Israely ka dia natolo Jehova hoe ho tany Midiana fitaona izy ary ny tany Midiana dia nahery tamin'ny Israely ka nitahotra ny Midiana no nanamboarany zanak'i Israely ireo fierena any tendrombohitra sy ireo zohy mban'ny fiarovana azy ary efa namafony Israely dia avy Midiana sy ny Amalekita ary zanaky ny antsinanana ka niakatra anafika azy dia nitoby tandrifiny ireny ka nanimba ny vokatry ny tany atranakaiky Gaza ary tsy nisy zavatra navela ny veloman'ny Israely na ondry amanosa na biriky na omby fa niakatra izy nitondra ny ombony mba amin'ny ondriny sy ny lainy ka ny fiaviny dia tahaky ny valala ny amarony ary tsy hita izy sy ndramevana dia nihitra tamin'ny tany izy andrava azy ary dia nahitry indrindra ny Israely noho ny Midiana ka nitaraina tamin'i Jehova ary ko teny io nandalo olana faran'izay mahafoana zanaky Israely satria tsy navela Midiana sy ny Amalekita ary ny zanaky ny antsinanana atsangan-javatra mihitsy ry zareo ny ozana sy fanaratsy mpitondra faharavana sy faharesena no anton'izany tonga teo amin'izy ireo mantsy ny ozana sy ny fanaratsy satria nanao zay ratsy tamin'Andriamanitra zay nivavany ry zareo zany hoe nivadia tamin'Andriamanitra mihitsy ny zanaky Israely atao vakina ny andiny voalohany hoy ny baiboly ary nanao zay ratsy eo mason'i Jehova ny zanaky Israely ka dia natolo Jehova hoe ho tany Midiana 7 taona izy Andriamanitra mihitsy no nandray ny zanaky Israely dia nanolotra azy ho an'ny Midiana mba ho ampahoriana mba hiara-ny ozina satria niala tamin'Andriamanitra mazava aminao ve ny voasoratra natolotra Andriamanitra tamin'ny Midiana 7 taona zanaky Israely efa ny olazaiko tery aloha zany natolotra ho amin'ny ozina sy ny fanaratsy mihitsy ry zareo noho ny fiodinany tamin'Andriamanitra dia ino ho ianao ny zava-nisy tamin'izany tena nokorontan'ireo mpitondra ozina ireto ny fahavalon'ireo zanaky Israely nokorontaniny teo amin'ny lafiny zavatra rehetra ry zareo indrindra fa teo amin'ny lafiny fameloma-tena hoy ny baiboly notokavan'ireo fahavaly teo amin'ny toerana nisiny zanaky Israely eny na de efa tany amin'ny toerana lavitra azy no heverina fa tsy misy mahita no nisy azy ireo de mbola hita ny ozina foana ka noravany ny vokatry ny tany rehetra nalainy avokoa ny aren'ireo zanaky Israely na ondry amanosy na biriky efa nalaina hatramin'ireo trano lay natao honenana azy normal raha lasa nahantra indrindra ny zanaky Israely hoy ny baiboly eo amin'ny 1:9 ary dia nahantra indrindra ny zanaky Israely ny Midiana ry mpiany malala raha nisan'ireo olona mahatsapa tena ianao fa manana fiainana mitovitovy amin'ireo zay no tantaraiko ireo ianao dia izao mila esorina hiala eo aminao sy eo amin'izay zavatra ataonao ny herin'ny ozina sy ny herin'ny fanaratsy zay ihany no vahaolana mety amintsika rehefa tapaka sy foana ny ozina mpitondra faharavana teo aminao hatramin'izay rehefa voaroka ihany koa lay fanahy ratsy mpitondra faharesena rehefa miala avokoa ireo hery ratsy ireo dia io fa ny tantaram-piainanao ho lasa fiainana mamy sy tsara ny fiainanao mino zany ianao
tena mino an'izany ianao satria olona maro no efa hitako afaka teo an-tanina divoly noho ny herin'Andriamanitra manafaka. Manamarina izany tantarandreo zanak'Israely rehefa natsapa tena resy ry zareo zanak'Israely fa tena resy ary tsy navovonjy tena intsony de niverina tamin'Andriamanitra ary zareo ary nanao fifonana sy fibebahana. Tam'izany no nisehondry zareo zanak'Israely tsy hoe ho amin'ny intsony ny sampy zay notompony. Vokany namindra fo taminy tompo Andriamanitra ka namonjy azy ireo tokoa ho afaka tam'ilay ozina mitondra faravana sy faresena. Namonjy azy ireo tamin'ny alalan'ilay mpanompon'Andriamanitra, le mpanompon'Andriamanitra atao hoe Gideona. Te aneo azany fahasoavana izany aminareo mpanaraka zao fandariny zao ny tompo. Raha mino zao afatra entiko zao ianao ka mandroso an'Andriamanitra tokoa de amadika ny ratsy rehetra nisy teo aminao ho fahasoavana ny tompo Andriamanitra manomboka androany. Tianao ny tompo. Manarak'izany manao fotoan-dehibe izahay fiangonana Fiandrodrakely am'izao taona efa diavitika izao. Efa natomboka hatramin'ny fiandohan'ny taona izany ka ny fahasoavana lehibe andrandrainay amin'ny Andriamanitra am'ty taona ity mba ho ataony am'ireo olona zay tonga mamonjy fotoam-pivavahana ho fiangonana Fiandrodrakely dia ireto avy satria nandreto ny famonjena, ny fanasitranana, ny fanafahana, ny fahagagana, ny fivampiainana, ny fitahin'Andriamanitra. Reo rehetra ry avany dia andrandrainay mba ho ataon'Andriamanitra amin'ny olona zay tonga ao fiangonana Fiandrodrakely. Mino izahay fa ho ataon'Andriamanitra tokoa zany ao anaty fotoam-pivavahana ataonay isika. Noho izany manasa anareo izahay manomboka izao ho avy hamonjy azany fotoan-dehibe karakaranay fiangonana Fiandrodrakely izany. Tonga avy anareo isika ny alahady, misy fidiriny 5 izay ny alahady amin'ny 9 ora, amin'ny 7 ora, amin'ny 10 ora, amin'ny 12 ora ary amin'ny 2 ora ka zay mety aminao am'ireo ora ireo no vonjenao. Tongava ary aza mangataka androtsony fa efa miantso anao ho amin'ny fahasoavana lehibe ny tompo. Zay zany ny afatra netiko anareo tamin'ity androany ity. Omena ny tompo voninahitra hanovavako anareo zay marary ao. Noho izany apetrao eo amin'ny fonao ny tananao ary mino fanafaka sy anasitrana anao ny tompo Andriamanitra. Izy no tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Hoy aho aminareo, courage daholo tompoko fa zao no andro tompo anio ny fahasoavana amintsika rehetra. Eny ary tompoko, ndao hivavaka vetrano. Raha ny malala masina zay ny an-danitra ao, ianao no Andriamanitra tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ianao no Andriamanitra nanasitrana fahiny ary namaha-olana ihany. Ary mbola manasitrana mandrakakitiny ary mbola mamaha-olana hatramin'izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, no Jesosy maty teo ambony hazo fijaliana, nandatsaka ny rano teo ambony hazo fijaliana, mamy raha fo amin'ireo olona zay manaraka zao fandarana zao ianao. Raha misy am'izy ireo no marary, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Didiko ny herinaretina, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tova efa tsy miasa intsony ao anatin'ny vatantenan'ny olona, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tovana zay mety hoe maty mihitsy azy, velomiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ny mana olana vonjena amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo, atao fitsapan'ny olona fa nisy fiantraikany taminy ny afatra nambarako androany. Tonga olona mahery izy am'izao fotoana zao. Tonga olona manam-ponoana ary manana fanantenana nahita ny fahasoavan'Andriamanitra. Sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka. Sotra tompo. Halleluia. Amen. Zay zany ny afatra tompoko. Ka dia mametraka mandram-piona, manao veloma amanaraka andre tompoko.